Maro amin'ny zaza malagasy no miaina anaty fahasahiranana ary zara raha nahita fianarana na tsy nahita mihitsy aza. Nitovy tamin'izy ireny ity tantara entina amintsika manaraka ity. Andrefeno manana Fransisy no anarako, ndrefeno no alalan'ny olona teto fianaran-tsoana na be tiako ifampizarana amintsika ny fianarana nataoko. Anisan'ny zaza nitsoaka andarina tany an-tsekoly tamin'ny taona fahatelo noho ny fahasahiranana nisy teo amiko. Tamin'ny taona 2000 no nihanako tamin'ny fikambanana FFF Malagasy Mahomby, izay fikambanana nivonina hanampy ireo zaza sahirana hiverina an-tseza sekoly indray. Asamana asa sekoly avy ho an'ny zaza malagasy no fomba fampitampahalalana nampiharina tamin'izay. Ny asama zany dia fanafohizan-teny izy io, asa sekoly avitra ho an'ny zaza malagasy. Izy io zany dia vokatra fikarohana nataona mpianatra teny amin'ny école normale supérieure tamin'ny taona 2010. Niainga avy amin'ny fampianarana mamaky teny sy manoratra ary mikajy ho an'ny olon-dehibe, izay tao anatin'ny 27 andro monja dia afaka lazaina hoe afaka amin'ny tsy fahaiza mamaky teny sy manoratra ny olon-dehibe anankiray. Io vokam-pikarohana io zany no nahazahoana ny asama, ary izy io zany dia maharitra 10 volana ny fianarana, ka ny zaza 12 taona ka hatramin'ny 17 taona zany no mahazo miditra ao amin'ny sekoly manao asama. Ny lenta azo ao zany dia mitovy amin'ny taona fahadimy any amin'ny EPP ary manala fanadinana CEPE sy 6e any amin'ny CEG ohatran'ny mpianatra rehetra amin'ny école primaire. Zay zany ny asama. Ny zavatra azo resahana koa zany amin'izay anaran'izay dia natokana indrindra ho an'ny zaza avoaka avy amin'ny fianakaviana sahirana, izany hoe amerina an'ireo zaza ireo any an-tsekoly zany ny tena tanjony na namoronana ny asama. Nafen'ny fepetra no takena fidirana tao satria 17 taona tamin'izay, 12 ka hatramin'ny 17 taona ary vonona hianatra noho ny lainy. Ny atoan'ny fikambanana Malagasy Mahomby ny fitaovana sy ny sakafo atoandro nandritra ny taom-pianarana 2010. Nitakezaka mafy ny fianarana satria zavatra ataon'ny ankizy ao anatin'ny 5 taona no atao ao anatin'ny 10 volana. Isaky ny 2 volana izay no manao fitsapam-pahaizana. Tsy moramora ho an'ny ankizy zany hoe miverina an-tsekoly zany ho an'ny ankizy efa nijanona nianatra elabe, na ho an'ny ankizy mbola tsy nianatra an-tsekoly mihitsy nefa efa be taona. Dia noho izay antony izay dia tsy maintsy hoe nitadiavana fomba zany ahafahana manafaingana ny fampianarana mba hifanaraka amin'izay taonana izay. Dia ao anatin'ny fotoana fohy izy manana lenta mitovy amin'ny kilasy navitan'ny fiafaran'ny sekoly fanabeazana fototra. Ohatra ny tranga nisy teo amin'ny feno zao dia voatery izy mamola tena manokana mandeha tongotra lavitra avena amin'ny toeram-ponenany manenjika an'ilay sekoly noho izay hoe fahasahiranana izay. Zaza 70 izay no mpiara-mianatra tao, 20 mianadahy izahay no nameno ny dossier nanaovana fanadinam-panjakana CPE sy 6e. 10 izay no afaka CP ary zarery no afaka 6e tao amin'ny CGL Rakotomalala. Ny olana nisedrain'ny asama zany tao anatin'izay fotoana izay dia nisongadina indrindra dia ao ny tsy fananan'ny ankizy kopy naterana zany rehefa nomana ilay fanadinana CPE. Tao amin'ny CGL Rakotomalala indray no nandaniako ny 4 taona ary afaka BPC seconde tamin'ny taona 2010. Nahazo baccalauréat série C mention passable tamin'ny taona 2012. Mariko fa candidat libre tamin'io. Niditra tetỳ amin'ny tontolon'ny université ny taona 2012 satria tsy nisy fisoratana anarana tetỳ ny taona 2012. Filière matematika économie no safidiako ary deuxième année amin'izao.
Antrao fa ny zaza malagasy mbola tsy niditra tany an-tsekoly na nitsoakan-daharana mba hiverina hianatra. Azo atao tsara ny mianatra rehefa misy fikirizina sy vonona ny ho tafita. Mbola tapitrisany zaza malagasy ankehitriny no tojo fahasahiranana toan'ny feno. Tao anatin'ny taona vitsivitsy izao dia nitotongana ny tany fandehanana an-tsekoly. Zaza manodidina ny iray tapitrisa 4 ka hatramin'ny 10 taona no tsy manovy fahalalana intsony. 12 isanjaton'ny zaza sembana ihany koa no mba mandia fianarana. Misy amin'ireo faritra sasany no sahirana kokoa noho ny hafa, noho ny halavirana na noho ny antony samihafa. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao zany dia tsapa fa raha ny taom-pianarana 12 dia eo amin'ny 680,000 eo zany na 9 alina sy enina ny ankizy izay nitsoakan-dara. No fahitana an'izay dia nanapa-kevitra ny fanjakana fa hamerina an'ireo ankizy ireo ao anatin'ny fianarana indray mandeha zany dia nitanjona amin'ity taom-pianarana vaovao ity dia eo amin'ny ankizy 10 hetsy na 500,000 eo ny objectif. Ka ao anatin'izay dia isy ny mesure d'accompagnement sy ny ho apetraky ny fanjakana dia ao ny fanomezana kit scolaire, ny cantine scolaire ary indrindra ny fanalefahana an'ireo vesatra izay mipetraka amin'ny ray aman-dreny amin'ny fampidirana an'ireo ankizy ireo any ampianarana. Zany tetikasa zany dia mipetraka ao anatina fandraisana an'ireo ankizy amin'ny eny am-panombohana voalohany. Ao aorianan'izay dia isy ny fitsapampahaizana, dia ao aorianan'izay fitsapampahaizana izay dia misy ny cours de remise à niveau ary ao aorianan'izay dia miverina miditra any ampianarana amin'ny taom-pianarana vaovao. Ny tanjona moa zany dia hoe mba hanana an'ireo ankizy ireo tsirairay mba hanana chance mba ahafahany miatrika ny fiainana. Araka izany dia ampirisihana manokana ny tantsorika sy ny fiara-miasa amin'ny rehetra hamerenana na ampidirana ny zaza malagasy rehetra any an-tsekoly. Raha mitombo sy miroborobo ny asan'ny fikambanana samihafa toy ny malagasy mahomby dia noho ny fandraisana anjarany tsirairay, noho ny fanohana an'ireo mahatsapa fa ny fianarana tokoa no lova tsara indrindra sy fitaovana mahomby hampandrosoana ny firenena. Irina mba ho betsaka araka izany ny anaraka ny dian'ny feno noho ny fanomezan-tanany tsirairay.